للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falintenenay manatitra ny Araba ho antsika rehetra mpino Islam ary atsika tsy mpino Islam nefa manaraka an'ity fandaharana émission spéciale Ramadany amin'ity taona 2016 ity. Ao anatin'izany araka ny voalazantsika efa 2 andro zay no niresadresantsika teto mahakasika ny tantaran'ny mpaminany Musa alayhi salam. Ilay mpaminany nalefany Allah subhanahu wa ta'ala manokana hanala ny zanak'olombelona ireo Bani Israil ao amin'ny fanangejana ny fanandevozana zay nataony Firaona tao Egypta, ary hanala azy ireo hitondra any amin'ny toerana anankiray izay hoe Ardul Muqaddasa, tany izay masina ary manana maizy azy, izay nosoratany Allah subhanahu wa ta'ala ho azy ireo tamin'izany fotoana izany. Ary mbola ho hitantsika moa tantara fidiran'izy ireo ao anatin'izany tany izay manan-tantara izany, izany hoe ao Palestine zany araka ny voalazantsika. Ary tantaran'ny mpaminany Musa araka ny voalazantsika ihany koa fa eo misy ambaratonga efatra, izany hoe ambaratonga voalohany dia nanomboka ny fahaterany mpaminany Musa alayhi salam mandra-pahatongavany eo amin'ny fahatanorany tao amin'ny tranon'ny Firaona, izany hoe lapa izay nipetrahan'ny Firaona no nitaizana azy. Ary ny ambaratonga faharoa eo amin'ny tantaran'ny mpaminany Musa alayhi salam dia ny fialany tao Egypta, izany hoe nandositra, satria mbola hitantsika moa tantara amin'izany, satria rehefa nifamaly niady tamin'ny Egyptiana anankiray ka tafanao totondry tamin'iny olona iny ka naty izany lehilahy zany, ka zay nahatonga azy niala tao Egypta nandeha tany Madian tao Ordon. Ny tantara manaraka dia ny fahatongavany afatra masina teo amin'ny mpaminany Musa alayhi salam ary ny fiverenany indray tao Egypta handeha haka ireo Bani Israil nandritra ny 5 taona teo araka ny voalazana ireo mpahay tantara. Ary ny etapina ny ambaratonga farany zay niainany mpaminany Musa alayhi salam rehefa niala tao Egypta izy niaraka anireo Bani Israil, dia mbola misy tsy fitovizan-kevitra indray teo amin'ny Bani Israil sy mpaminany Musa, ary maro ireo tranga zay nitranga tamin'izany fotoan'izany sy ny fahafatesany mpaminany Haruna alayhi salam ary manaraka an'izany ny fahafatesany mpaminany Musa alayhi salam. Zay no ambaratonga efatra zay niainany mpaminany Musa nandritra an'izay fotoana zay niainany teto ambony tany izay. Ary ihany koa tsy vitan'izany fa tanàna efatra no nandehanany ireo tantara ireo araka ny voalazantsika, dia tao Egypta, tao ny Jordanie na ny Ordon, tao ny Arabie Saoudite dia ny farany tao Palestine, izay tany izay voasoratra ho an'ireo vahoaka Israeliana tamin'izany fotoana izany. Fa amin'ity androany ity inshallah mety manontany tena antsika hoe inona no antony hitantarantsika ny tantaran'ny mpaminany Musa alayhi salam, satria Musa alayhi salam dia anisan'ny mpaminany 5, ray amin'ireo mpaminany 5 izay hoe manana maizy azy tonga teto ambony tany. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy no maniraka no mandidy ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam mba hitantarany izany tantaran'ny mpaminany Musa alayhi salam. Araka ny voalazantsika ihany koa fa izy ny tantara lava indrindra zay voarakitra ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim, ao anatin'ny sura 50 no misy tantaran'ny mpaminany Musa, ary ao anatin'ny izany hoe miisa 430 no anaran'ny mpaminany Musa zay voatonona ao anatin'izany boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy mitsahatra mandidy atsika mpino Islam ary manandidy amin'ny mpaminanazy mba hitantarany tantaran'ny mpaminany Musa alayhi salam. Dia niteny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Zany teny ny mpaminany teny Allah subhanahu wa ta'ala izany dia midika manao zao hoe wadhkur fil kitabi Musa, tantaranareo ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim ny mpaminany Musa alayhi salam, innahu kana mukhlasan
wa kana rasulan nabiyya. Satria io mpaminany Mosa dia nanana ikhlas, zany hoe nanana finiavana ary tsy nanao zavatra afa-tsy hoe nohony Allah subhanahu wa ta'ala. Satria ilay andraikitra lehibe izay nosahan'ny mpaminany Mosa raha oharina amin'ireo mpaminany rehetra izay tonga teto ambony tany taoriany mpaminany Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, izy no andraikitra lehibe indrindra tamin'ny vanim-potoana izay niainana. Satria inona no antony? Tamin'ny vanim-potoana mpaminany Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dia tsy misy haizina tahaka izany, dia i mpaminany Muhammad nanovany zany nandritra ny 320 taona fotsiny no nahavitany namitra nanala ny olona tao anatin'ny haizina ary nitondra azy ireo tany amin'ny fahazavana. Fa i mpaminany Mosa alayhi salam kosa ny tsindrazo lena kosa no nitranga tamin'ny vanim-potoana izay niainana, zany hoe ny mpanjaka Ramses II na ny Firaona fahalalantsika azy dia nanao an'izany tsindrazo lena, nanao an'izany fanambakana, fampijaliana ireo bani Israely, ka izy no nitsangana manoloana ny Firaona, izy sy ny rahalany antsoina hoe mpaminany Haruna alayhi salam. Izany rehetra zany nahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala teny hoe tantarao anatin'ny Qur'an al-Karim mpaminany Mosa innahu kana mukhlasan, satria izy nanana ikhlas, nanao zavatra nohon'ny Allah ary manantena valisoa avy amin'ny Allah, ary tsy vitan'izany fa izy mino sy matoky ny Allah fa tsy maintsy andresy amin'ny fiainany amin'ny farany. Wa kana rasulan nabiyya, ary izy ihany koa sady iraka no mpaminany Allah subhanahu wa ta'ala nalefa hanavitra n'ireo zanak'olombelona na ireo zanak' Israely tao Egypta. Alohany idirantsika amin'ny tantara mpaminany Mosa sy ny fahaterany, dia ndaotsika ijery hoe ahoana ny toe-piainana izay hoe niainana izany Firaona izany, mba hafantaranao hoe iza marina izany Firaona izany, izany hoe mpanjaka mpanao didijadona izay nitsanganany Mosa teo amin'ny fiainany, iza marina izany. Boky masina al-Qur'an al-Karim dia mitantara an'izany amin'ny teniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny surat al-Qasas manao hoe inna Firauna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Zany dia ao anatin'ny zavatra dimy no nandrefetany Allah subhanahu wa ta'ala ilay zavatra nataony Firaona tsy mety teto ambony tany. Voalohany izy inna Firauna ala fil ard, izany hoe ny Firaona dia nanambony tena teto ambony tany, izany hoe tsy misy ordre na tsy misy zavatra afa-tsy hoe avy amin'ny Firaona alayhi lana ny zavatra rehetra, ny ordre, ny fanapahan-kevitra farany, ny fijerevana zavatra farany, ny zavatra rehetrarehetra dia ordre ny Firaona no farany. Wa ja'ala ahlaha shi'a, zany navelany rehefa aveo izy ireo, zany hoe ireo vahoaka tao amin'ny tanàna izay nitondrany dia shi'a, zany hoe shi'a dia nosarantsarahany nosarantsarahany Firaona ireo vahoaka ka lasa nitsitokotoko. Rehefa vahoaka anankiray nitsitokotoko dia tsy misy tsony ny hery anohitra an'izany Firaona izany. Ny bani Israely araka amin'ny voalazantsika dia nizarany anankiroa, nisy eny amin'ny tapany avaratra ary misy taty amin'ny tapany atsimo, zany hoe nizarany anankiroa. Tsy vitan'izany fa ireo Egyptiana ihany koa dia nisaratsarany mba tsy ahafahany olona ireo mivondrona handeha hanohitra an'izany Firaona zany. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, tsy vitan'izany fa mbola nampijaly no sady nanao nitsindrazo leny tamin'ireo ta'ifa andian'olona, zany hoe ireo bani Israely tamin'izany fotoana zany nanao tsindrazo leny tamin'ireo vondronareo izy. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum, zany hoe notapahany, novonoany ny zazalahy rehefa teraka amin'ireo bani Israely, wa yastahyi nisa'ahum, ary avelany velona ny vehivavy ny ireo bani Israely. Mety hoe manontany teny tsika fa maninona ny lehilahy no vonoina fa ny vehivavy no avelany velona? Mba inona no antony izy ianao? Dia satria ny lehilahy no hanohitra ny Firaona fa ny vehivavy kosa tsy afaka hanohitra ny Firaona raha jerevana ny tantara. Ary tsy vitan'izany ihany koa, raha ny vehivavy no betsaka amin'ireo bani Israely dia tsy misy lehilahy izay hiaro azy, ary tsy misy lehilahy hamelona azy amin'ny raha, ary tsy misy ihany koa lehilahy hanambady azy, ka lasa marefo ireo vehivavy amin'izay fotoana izay. Ary ny farany Allah subhanahu wa ta'ala izay andiny masina zany teny hoe innahu
kana min almufsidin. I Firaona dia anisan'ireo olona nanao ny fanimbana teto ambony tany. Zay zavatra dimy zay nataon'ny Firaona zany no anisany naparefy tokoa ny bani Israely tao Egypta araka ny tantaran'ireo manam-pahaizana teto ambony tany. Ary mpaminany Mosa alayhi salam tsy maintsy mivonona izy amin'izany zavatra izany. Zany hoe Firaona tsy misy lalàna afa-tsy lalàna ny Firaona, tsy misy didy afa-tsy didy ny Firaona, tsy vitan'izany nosarantsarainy ireo olona, tsy vitan'izany novonoiny ihany koa ireo lehilahy mijanaka ny Israely, ary navelavelona ireo vehivavy, ary izy nanao fanimbana, tsy misy fanimbana mihoatra ny fanambana nataon'ny Firaona teto ambony tany. Zany rehetra zany dia hiatreny mpaminany Mosa alayhi salam. Ka zany natonga ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ny teny manao hoe wadhkur fil kitabi Musa, tantaranareo ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim mpaminany Mosa, innahu kana mukhlasan, satria izy io dia nanana ikhlas, zany nanana zany ikhlas mahavita miatrika an'izany zavatra lehibe zay niatrehany izany mpaminany Mosa alayhi salam. Eto antsika dia anontany tena manao hoe fa inona no antony namoahany Firaona ny lalàna fa hoe ny lehilahy ny zazalahy amin'izy ireo dia hovonoana, zay miteraka dia hovonoana. Ny antony zany dia misy antony anankiroa. Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana i mpaminany Youssouf alayhi salam, satria izy tao Egypta izy gouverneur tao, ary efa nitantarantsika omaly mahakasika an'izany. Rehefa izy talohany maty dia nanome bashara, izany hoe nanome vaovao mahafaly ho an'ireo zanak'Israely fa hoe any indray andro any, zany hoe any efajato taona any aorinany dia misy lehilahy anankiray tsara tarehy, matanjaka, manana maizy azy hamoaka ny bani Israely amin'ny fanandevozana izay ataon'ny Firaona. Zany fampanantenana nataony mpaminany Youssouf alayhi salam rehefa izy alohan'ny ho faty. Ka zany zavatra zany dia tonga teo amin'ny Firaona, zany hoe fantany fa indray andro dia tsy maintsy misy olona zanak'Israely andeha hamoaka ny zanak'Israely ao Egypta amin'ny fanandevozana. Ka niomana izy namono lehilahy, zay lehilahy teraka dia nivonoany avokoa. Ny antony faharoa dia Firaona alayhi lana indray andro rehefa natory. Rehefa natory izy dia nanofy, hita ny nofy misy afo zay mivoaka amin'ny toerana zay misy an'ireo bani Israely. Zany hoe misy afo mivoaka amin'ny tranony bani Israely ireo zanak'Israely, ary namakivaky ny Egypta izany afo zany, ka tonga niditra tao anatin'ny fanjakany Firaona ary nandoro na ihany koa namotika ny fanjakany Firaona. Izany antony anankiroa zany dia fantany Firaona fa hoe zavatra anankiroa zany dia zavatra mifandray. Fantany zany fa anoany tsy maintsy misy ho avy ny olona anankiray zay hamotika ny fanjakany izany Firaona izany. Ka zany natonga izy namoaka le lalàna hoe tsy maintsy vonoana ny zanakalahy ho an'ireo zanak'Israely ary ny vehivavy no avela, satria ny vehivavy tsy afaka manao an'izany zavatra rehetra izany. Ka nanomboka teo izy namoaka karar, namoaka ihany koa ny lalàna fa hoe ny zanak'Israely dia tsy mahazo mivoaka ny Egypta amin'izay fotoan'izay, fa tsy maintsy mijanona ao Egypta amin'ny fanandevozana izay mahazo azy. Ka izany nahatonga antsika haka ny tantarany mpaminany Mosa alayhi salam, satria anisan'ny tantara lehibe izay noreketiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim. I mpaminany Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dia anisan'ny nankatia ny mpaminany Mosa alayhi salam, satria mpaminany Mosa anisan'ny nanana sabra lehibe teo amin'ny fiainana teto ambony tany. Ary indray andro mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rehefa nisy ireo sahaba na ireo olona manakaiky azy somary nanao zavatra tsy mety na fiteny tsy mety teo anatrehany ny mpaminany Muhammad, dia nangina izy ary niteny izy manao hoe rahimallahu Musa fakad udhiya bi akthara min hadha fasabar. Zany Allah subhanahu wa ta'ala amindra fo any mpaminany Mosa alayhi salam, satria io mpaminany io dia nisy zavatra maro mihoatra ny nataonareo azy zao i mpaminany, nefa izy dia niaritra tamin'izany fanaratsiana nataon'olona an'izany mpaminany Mosa alayhi salam zany. Ary tsy vitan'izany fa atsika ihany koa tokony mankatia ny mpaminany Mosa alayhi salam, tsy hoe izy satria teny Allah subhanahu wa ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusuli, tsy afaka manavakavaka amin'ireo iraka rehetra tsika eto ambony tany, fa tsy maintsy mankatia azy. Satria mpaminany Mosa alayhi salam dia mankatia antsika vahoaka ny mpaminany Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mety gaga anao fa hoe ahoana no ilazantsika fa mpaminany
pamonan Musa alayhi salam mankatia vahoaka ny pamonan Muhammadin sallallahu alayhi wasallam dia ataontsika hiverina amin'ny tantarany Lailatul Isra wal Mi'raj. Rehefa pamonan Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nandeha niakatra tany an-danitra handehaka an'izany soala zany, dia rehefa nahazo soala 50 izy dia rehefa miverina avy any tsy nisy mpaminany na dia iray nandrara azy na namerina azy tany amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala afa-tsy mpaminany Musa alayhi salam. Dia niteny hoe inona ny zavatra azonao tamin'ny Allah, dia niteny mpaminany Muhammadin sallallahu alayhi wasallam manao hoe ny soala 50 isanandro. Dia niteny mpaminany Musa alayhi salam noho ny fitiavany antsika dia niteny izy hoe irja ila rabbika, miverenanao amin'ny tomponao, angatao aminy fas'alhu takhfif, angatao aminy ozy izy ny famavanana an'izany soala zany. Ka niverina mpaminany Muhammad, niverina izy mbola naverina ny mpaminany Musa, nandeha ka hatramin'ny 5 soala isanandro, izy teo 50 isanandro. Noho ny fitiavany mpaminany Musa alayhi salam atsika vahoakany Muhammad dia lasa 5 izany soala izay ataontsika isanandro zany. Zany dia fitiavany mpaminany Musa alayhi salam atsika, ka tokony hovalintsika fitiavana ihany koa izany mpaminany Musa. Ary zay indrindra na tonga antsika naka ny tantaran'ny mpaminany Musa alayhi salam mandritra ny volana Ramadan ho tantaraintsika eto, satria izy no tantara lava sy mendrika indrindra voarakitra ao anatin'izany boky masina al-Qur'an al-Karim. Hatreto ny fandaharantsika tamin'ity androany ity, isoraninao zay nanaraka an'izany fandarana zany mandra-pahazao fahataperan'izao ary mameno fotoanao ho amin'ny rahampitso dia ho tohizantsika ny fahaterahany mpaminany Musa alayhi salam no jerentsika rahampitso ahoana ny fomba nahaterahany sy ny zavatra zay nataony mamany tamin'izany fahaterahany mpaminany Musa alayhi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالله رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية. كل حرف سواد بين السطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظة.